mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifanina ray avana no iara-panatsika tratrity alakamisy fahenina amby roapolo ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra hoantsika anio dia ny salamo faha 20. Salamo faha 20 andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Salamo faha 20 andiny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo vakitsika aminaran'i Jesoa. Ary ny lanitra idiran'ny fahagagana ataonao Jehovah, ary ny fahamarinanao koa ho ao amin'ny fiangonan'ny olo-masina. Fa iza ny an-danitra no mitovy amin'i Jehovah, ary iza amin'ny zanak'ireo Andriamanitra no manahaka an'i Jehovah, dia Andriamanitra mahatahotra indrindra eo amin'ny fiangonan'ny olo-masina, ary ajainy izay rehetra manodidina azy. Jehovah Andriamanitra ny maro, iza no mahery tahaka anao Jehovah, ary manodidina anao ny fahamarinanao, ianao manapaka ny fisavoanan'ny ranomasina. Raha manonja ny alina dia mampitsahatra azy ianao. Ianao nanorotoro an-drahaba ho tahaka izay voavondro, ny sandrinao mahery no nampielezanao ny fahavalonao, anao ny lanitra, anao koa ny tany. Izao tontolo izao izay rehetra eo aminy ianao no nanorina azy, ny avaratra sy ny atsimo ianao no nahary azy, ny anaranao ny obian'ny tabara sy herimona, manatsandro mahery ianao, mahery ny tananao avy, ny tananao ankavanana. Rary ny fitsarana no fanorenan'ny setra fiandriananao, famindrampo sy fahamarinana ny mialohan'ny tavanao, sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly. Jehovah amin'ny fahazavan'ny tavanao no andehanany, ny anaranao ny faliany mandrakariva, ary ny fahamarinanao no misandratany voninahitry ny heriny ianao, ary amin'ny fankasitrahanao no isandratany tandrokay. Fa any Jehovah ny abinganay, ary any iray masin'ny Israely ny mpanjakanay. Ray masonao manomasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana, miaina amina vanim-potoana vaovao isika, miara-mahafantatra an'izany isika rehetra, miaina amina rivotra vaovao eto ambonin'ny tany, fomba fisainana vaovao, civilisation izay tsy nahazatra antsika. Raha toa ka efa nilaozantsika tsikelikely ny civilisation ny marina fa anatin'ny civilisation ny soratra ihany isika, fa miditra ao anatin'ny civilisation hafa mihitsy isika, izay entin'ny siansa sy ny famirapiratany siansa amin'izao taonjato ho iainantsika izao. Tampoka amintsika nefa izany rivotra vaovao izay iainantsika ankehitriny izany, satria vao tao anatin'ny 30 na 20 taona ny roborobo zany fomba fisainana vaovao na civilisation vao tsy mahazatra izany. Tampoka amintsika satria aingana dia aingana ny fielezany, ary tsy mahazatra antsika. Ny taloha dia tsy mahazatra antsika izany hoe afaka miteny ankalalahana, ary izao dia afaka miteny ankalalahana, tsy hitakory aza ny miteny fa dia maneho hevitra ankalalahana any amin'ny miafina anatina tambajotra izay tsy nahazatra izany, satria nandritry ny taona maro aza dia na ny kabarina ny gazety dia nandalo censure, nandalo sivana, na tsy mivantana na mivantana, ary mandrakariva koa na miteny ACTI teo. Fa azo andro antsika izao dia efa tsy izany intsony, efa mahafaka miteny izay tia miteneny ny olona, tsy voatery ilaza anahana, tsy voatery ilaza momba azy sy ny sisa rehetra. Zay ny kely indrindra, fa tampoka amintsika ny hafainganam-pandeha, ny zavatra ataontsika amin'ny taona 30 taona alohan'izao dia ny hafainganam-pandehan'ny fiarakodia, ny hafainganam-pandehan'ny lamasinina dia tsy mbola aingana tahaka izao fandehantsika izao. Ny solosaina izay eto am-pelatanantsika dia maniry antsika andeha hiaingana, hanoratra aingana, eritreritra aingana, ny taremarika izay ny kajy ataontsika teo alohana ny machine calculer izay ampiasaintsika na ny machine fanaovana kajy ara foy de foy ny mety ho vitany, ela ny taremarika kajy atao aminy izao aingana de aingana,
ny fiampitaniny vaovao zavatra mitranga eto amitsika kehitriny de afaka eo ihany de efa hitan'zao tontolo zao reny zao tontolo zao tampoka amitsika daholo zany rehetrarehetra zany ny fahafahana omenany tanora fahafahana omenany zanaka tampoka amitsika daholo zany rehetra zany ary dia tsy nivonina ho am'zany nefany na ny toetsaitsika na ny fanabeazana na ny na ny fari-piainana tao anatin'ny telopolo taona dia ataovy hoe telopolo taona lasa na efapolo taona lasa de chaîne télévision anankiray nijeren'ny ny malagasy rehetra na efapolo taona lasa chaîne télévision anankiray zao dia afaka mijery chaîne télévision zato mahery ianao afaka malalaka mijery zay tiana jerena zany rany de tampoka tsy nivonina ho am'zany nefany ny ndray aman-dreny tsy nivonina ho am'zany na ny oeti-manany tsirairay aza tsy nivonina ho am'zany fahalalahany isan-karazany zany dia mbola manamafy zany aza nefa ry havako ny izay hitranga ato anatin'ny 10 taona 20 taona ho avy de mbola ho mafy kokoa noho izany fiovana izany mbola ho mafy kokoa noho zany ary rehefa tsy voahomana ho am'zany tsy miomana ho am'zany tsika de manjary very repère very maridalana ary izay no mahatonga ny korontana etsero amy demokrasia mametram-panontaniana momba ny fahefana mametram-panontaniana momba ny maizy azy ny olona sy ny sisa rehetra ary ao anatin'izany de ametrahan'ny olona fanontaniana mihitsy ko aza momba ny fivavahana ny dikan'ny fivavahana momba an'Andriamanitra satria tampoka tsy niomana tsy voahomana ao am'zany ny akabeazan'ny olona eto ambonin'ny tany manamafy zany efa niotsika teo ny zavatra mbola hitranga ao arindrina satria miaina mitsoka eto ambonin'ny tany lay antsoina hoe fomba fisainana na lay filozofia transhumanisme na transhumaniste dia mitsoka eto am'zao tontolo izao zany izay tsinona kory fa fomba fisainana ikaroka ny metimety kokoa ikaroka ny tsaratsara kokoa zay no nifoziny ama filozofia azy de ny hoe ikaroka ny metimety kokoa ikaroka ny tsaratsara kokoa ikaroka ny hoe ny olombelona dia raha maty alohan'ny 20 taona zay dia maty aloha loatra izy fa ny tokony ho izy de tokony ho velona any ambadiky ny 20 taona ny olona amin'ny alalan'ny azo alavaina ny fiam-potoana iainany ary mandroso be mihitsy afaka malala ity fomba fisainana ity indrindra ny fikarohana manodidina izany maha-olombelona izany amin'ny lalàna ataontsika hoe intelligence artificielle izay mezakazaka be mihitsy zany aza fikarohana zany mampieritreritra zany afaka malala manoloana ity salamo fa 7:20 zay zara mofinaina itsika ity mampieritreritra satria ny salamo fa 7:20 de salamo zay maneho fa Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra anao ny lanitra anaoko ny tany ary ny avaratra hinao ny nahary azy ny mahery ny tananao avy ny tananao ankavanana ny atsimo ianao ny nahary azy izao tontolo zao zay rehetra eo aminy ianao ny nanorina azy zany hoe ny taonjato enatsika dia taonjato mizao andro enatsika zao de taonjato manilika an'Andriamanitra ny baiboly kosa eto dia mametraka atsika fa Andriamanitra no ivo ny zavatra rehetra eto am'ty zao tontolo zao ty izy no mitondro zao rehetra zao vokatrany rehefa ko malala arakaraky ny analavirantsika an'Andriamanitra no mahatonga atsika very maridalana ka tsy mahafantatra na ny dikany zavatra ataotsika na ny fetrany zavatra ataotsika fatrapikaroka ny ataotsika hoe fatrapikaroka ny ataotsika hoe fahatsaram-piainana isika kehitriny ataotsika mihitsy zay ataon'ny olombelona mihitsy zay azo atao mba hanana ny ataotsika hoe fahatsaram-piainana ao anatin'izany ny atao hoe luxe dia karohan'ny olombelona io karohantsika mafy zany hoe iaina amina fahatsaram-piainana fahatanteram-piainana izay karohantsika mafy ao anatin'ny satany mahampanota nefa no ikarohantsika zay fahatanterahany zay ao anatin'ny satany mahampanota
Jesoa de efa nanafatra manao hoe ao amin'Andriamanitra ihany a no ikaroanareo no antsoina hoe fahatanterahana na ny fahatsarana fa isika mitafy ny fahotana ny olombelona mitafy ny fahotana ny olombelona milona ao anatin'ny fahotana nefa mikaroka ilay fahatanterahana dia rehefa mikaroka ilay fahatanterahana ao anatin'ny fahotantsika isika de mazava ho azy fa mamita tena mamita tena ary fitaka ny afaran'lay luxure na lay zavatra karoatsika eo mahafinaritra sy tadiavintsika eo ary vao maika ilay fahatanterahana karoan'ny olombelona lay zavatra mahafinaritra zay heverin'ny olombelona ho tanjonina sy atao tanjona rehefa ao anatin'lay toetra maha olombelona sy mpanota ny ikaroana azy de mazava ho azy fa manimba na misy zavatra simba ao anatin'izany ny hoe manjary misy miteraka ady misy miteraka halatra vonon'olona ary mety mahita lapa mamirapiratra any amin'ny toerana maro sika misy lapa mamirapiratra feny volamena misy hôtely tsaratare misy volamena any amin'ny toerana maro samihafa ataovy asa any a Dubai ve ataovy asa any Abu Dhabi ve ataovy asa any Europa ve any Amerika ve misy zavatra mamirapiratra zay heverin'ny olona fa anatrahana ny fahatanterahana nefa reny rehetra reny de zao satria olombelona mpanota no mikaroka lay fahatanterahana de zao misy zavatra simba ateraky reny satria mety misy halatra na pillage atao any amin'ny tany hafa akanany volamena lay anorenana lay fahatanterahana zay tanjon'ny olombelona dia matetika miorona eo ambonin'ny tsirariny miorona eo ambonina herisetra miorona eo ambonina fanambakana miorona eo ambonina fanaovana tsinitsinona ny hafa satria lay olombelona mpanota no mikaroka ilay fahatanterahana Jesosy nefa rehefa ko malala dia mampitodika atsika mitony salamy tony no hoe raha ohatra ka manafatra Jesosy manao hoe mikaroka ny fahatanterahana ianareo aoka ianareo ho tanteraka na aoka ianareo hikaroka ny fahatanterahana de izao ao amin'Andriamanitra no ikaroanareo ny fahatanterahana zany hoe raha ohatra ka mikaroka lay fahatsara-piainana itsika de tsy tokony lay amaha olombelona mpanota fa tokony ao amin'Andriamanitra miverina ao amin'Andriamanitra rehefa malala miaina an'izany zavatra zany tsika kehitriny miaina izany ataontsika hoe korontana izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro de ny salamy fa sivy amby valopolo de mamerina atsika ity andininy fahadimy ka hatramin'ny valo ambin'ny folo ity de mamerina atsika hisaina ny amin'ny Andriamanitra mamerina atsika hisaina mihitsy ny am'izay nanaovan'Andriamanitra atsika sy nanaovan'Andriamanitra ny zavaboary efa tanteraka ny zavatra nataon'Andriamanitra ho antsika tsy hoe zavatra voakarohany zany fa zavatra tsara ny nataon'Andriamanitra ary ny antsoina hoe fahatsarana de ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra ny fikatsahantsika fahasambarana na fikatsahantsika fahatanterahana perfection ny fikatsahantsika fahasambarana na perfection na fahatanterahana iveran'Andriamanitra de fandrika rehefa malala fakapanahy izay mety mampenjery ka mety mahatonga ny olona manao ratsy fa rehefa tena afapo amin'Andriamanitra isika io no mamarina la hira no fonona safy mahefa hira fa sivy amby fitopolo sy efajato manao hoe ampy Jesosy ampy hira fa sivy amby fitopolo Jesosy ampy zay hira fa sivy amby fitopolo sy efajato zany hoe ny fiainam-pahatanterahana ny tena fifaliana de ao am' Jesosy vizaka ho le hira fa efapolo sy efajato fito ambin'ny folo sy efajato hoe nikaro zavatsoa nge zay ny vezivezy nge zay fa tsy nahita zavatsoa rehefa malala ny fahatanterahana de aseho ny bokyny salama eto fa ao amin'Andriamanitra ihany sambatra zay olona mahalala ny feo mahafaly dia ny feo mahafaly zay
feon'Andriamanitra miantso antsika manao hoe anaka tolory ihany fonao, anaka sambatra izay manana an' Jehova ho Andriamanina. Raha toa afaka malatsika mijery ny fiainana andavanandrotsika, ataovy ny fiainan'ny fiangonana, de betsaka tsika no mahita karazana fivavahana rehetseroa, ataovy hoe fivavahana mitetsina eto Madagasikara misy an'izany, manao hoe tokony mitady fiangonana tanteraka, mitady fivavahana tsisy tsiny, ary de misy manao mihitsy andao hiverina n'lay fivavahana tahaka amin'ny andron'ny apôstôly, tamin'ny andro ny fiangonana voalohany. De misy fiangonana hitatsika na karaza vondrombavaka kely voizina aty aminay ny tena misy ny fivavahana miverina tahaka ny nataon'i Jesosy mihitsy ny tena mety, mitady lay fiangonana tanteraka, mitady lay hoe zay tsy angona amina fiangonana ohatrao fa tsy tanteraka, zay mitady ny tena fahamasinan'Andriamanitra. Ry havako malala, diso ihany zany, mandiso zany ry havako, mandiso zany fa zavatra tsy azo tanterahina, voafandrika am'zany fa na ny baiboly anke tsy milaza an'zany, satria raha mbola eto ambonin'ny tany isika de tanjona ny fahatanterahana, tanjona miaraka amin'Andriamanitra. Enao ao am-ponao, ao anatin'ny fonao Jesosy, mahatonga anao miezaka manana fifaliana sambatra. Fa raha ohatra ka hoe zahay andeha hikaroka fiangonana tsisy tsiny, zahay andeha hikaroka fiangonana tsy mana-tsiny, dia tsy ahita an'izany anao eto ambonin'ny tany. Ny baiboly de efa milaza an'izany fa tsy hoe foronina zany. Tamin'ny andron'i Jesosy de efa nisy nataontsika hoe ataontsika hoe esenianina, ny esenianina tahaka ry Jaona mpanao batisa, ry Jaona mpianatra Jesosy dia mpikamara ato anatin'ny esenianina. Reo esenianina reo dia olona zay nieritreritra manao hoe zahay ihany dia hitady fiangonana tsy hiala am'izao tontolo zao, tsy hikambana amin'ny fiarahamonina fa ny fiarahamonina mandoto anay, fiarahamonina manimba anay, zay de hitoka-monina zay, ary iaina manokana amin'ny fiainana mitokanao zahay samyzahay ihany, fa ny hafa mandoto anay andositra ny fiarahamonina zay. Tsy kisendrasendra akory ny vavaka ataon'i Jesosy manao hoe mangataka aminao zahay tsy ny hampiala azy am'izao tontolo zao, fa mba hiarovanao azy am'lay ratsy, satria ny esenianina izay voatsy ela kory tao anatin'ny lehibe faharoa enina amby efapolo sy sivinjato sy arivo no nahitanareo asa sotra maro isan-karazany esenianina tany Qumran. Dia tao amin'ny lavabaton'ny Qumran dia any esenianina reny baiboly hita tamin'ny enina amby efapolo sy sivinjato sy arivo rehetra reny, dia fiangonana ny eritreritra zany hoe navondron'olona eritreritra hoe andao eritreritra fahamasinana, fahatanterahana tsisy kianina, zay tsy marina raha tantara. Rehefa tena mijery de tsy marina raha tantara, fakapanahy satria fakapanahy miany zany, satria na Jesosy range, na Jesosy range mpianatra Jesosy ange 12 araka fantatsika natao hoe apôstôly, fa nisy tao am'mpianatra Jesosy range, nisy an'i Jodasy tao anatin'ny mpianatra Jesosy. Jesosy mahafantatra ny olona rehetra, Jesosy mahafantatra ny tsirairay, fa de niaraka tamin' Jesosy teo foana Jodasy, tsy nalany Jesosy, tsy noroahany Jesosy hoe ina ny lenao ty avy hatrany Jesosy de fa niaraka taminy teo ihany Jodasy. Azony Jesosy natao tsara hatrany am-boalohany hoe tsy iaraka tamin' Jodasy izy, fa zao niaraka tamin' Jesosy teo foana Jodasy. Na de fantatry Jesosy raha tioriana ny toetrany, zany hoe na de atao anatin'ny mpianatra Jesosy range de nisy zay ataontsika hoe tsy fahatanterahana zay amin'ny mahampanota aza mandrakariva modely tokony ho eritreretintsika, tokony ho saintsika hoe mety mandalo an'izany daholo, na ao anatin'ny nandrazam-ben'i Jesosy koa range. Mijeritsika ny tetiaran'i Jesosy, tantarainy samy tantarany tetiaran'i Jesosy na madio na alioka. Fa izao hitatsika ao anatin'ny tetiaran'i Jesosy ange misy any Rahabajange, ao anatin'ny tetiaran'i Jesosy ange misy karazana misy tsy jiosy, misy hafa fireneny. No zany de zao asehon'ny tompo mihitsy am'ireny tetiarany reny fa misy tsy fahatanterahana maha-olombelona. No zany raha ohatra ka mieritreritra ny hoe fiangonana isika de zao tsy tokony diso hevitra ny mety eritreritra amin'ny zay de hikaroka fiangonana tsisy kianina, hikaroka satria hikaroka fiangonana tsy
tsisy kianina ny olona ho aminy, tsisy tsiny, tsisy pentimpentina, itokamonina hiala am'ty fiangonana ty fa ty azo toatrany tsy mifankaty, toatra misy mifanenjika, toatra misy mifanaratsy, jiavako malala mety pitrangy zany rehetra zany, tokony hiomana am'izany isika fa ny fiangonana de mety ahitana karazan'olona maro samihafa hita ao anatin'ny fiangonana koa no mety ho fahalemeny ny fiarahamonina fa tonga ao amin'ny fiangonana ianao inona moa ny atao fiangonana ny atao hoe fiangonana nge rehefa ko malala de sao hoe ny olona zay resy lahatra fa ao amin'i Jesoa ny misy ny fiainana, ao amin'i Jesoa ny misy ny fiainana, olombelona ihany ny fiangonana fa tsy fimbonan'ny anjely akory eo fa fimbonan'ny olombelona mety ho alaim-panahy, olombelona mety ho kivy, olombelona mety ho tezitra, olombelona mety ho andainan zavatra maro samihafa, na de miambina azy na de ofovoany zany fiangonana zany ary Jesoa de zao ny olombelona ihany ao anatiny ka mety ho menjera, mety ho solafaka. Fa olombelona kosa nefa zay miorina ao amin'i Jesoa ka miaina ny tenin'Andriamanitra, miezaka manatratra ny fiombonana, ny fifankatiavana, ny fifamelana ary dia izay toetsainy zay ny tiany salamo toetsaintsika rehefa ko malala ny hoe ao amin'Andriamanitra ihany misy ny fahatanterahana ary isika de andalana zany fahatanterahana zany, mbola tsy mbia amy tena tanteraka isika fa andalany sika satria ao anatin'ny finoana an Jesoa. Rehefako hotsika manao hoe ao anatin' zao toetrandro iainantsika izao de tovozin'ny olona atsiaroa ny hoe aty aminay ny tena tsara, aty aminay ny tena mendrika amin'ny vokatry ny fitsokan'ny filozofia poste ataotsika hoe moderne sy ny filozofia ny ataotsika hoe ny transhumanisme dia manjary fatrapikaroka ny zavatra ataotsika hoe tsisy kianina ny olona ary dia mety fatrapikaroka ataotsika hoe ny zavatra tsisy kianina amy lafiny zavatra maro manjary toetsaitsika ny fikatsahana lay ataotsika hoe perfection na ny fahatanterahana zay tsy ratsy mazava ho azy, tsy hoe zavatra ratsy akory zany, tsy tsika kristianina mihitsy no eritreretra mana hoe ratsy ny fikatsahana zavatra tsisy kianina fa izao ny fieritreretana ny hafa ho tsy tanteraka noho ny tena ka ailika zay ny tseken'ny baiboly. Hitam-pamagnana avako malala de mampahirenao aza fa na de tsy tanteraka ary isika de tian'Andriamanitra, na de tsy tanteraka ary isika miezaka isika no tanteraka, miezaka isika no mibanjina ny Kristy fa ao anatin'izany fanompony zany de zao miezaka tsika manatratra ny tanjona eo aloha, ataotsika tanjona eo aloha ny fanatrarana ny fahatsaran'Andriamanitra, ataon'ny fiangonanao, ataon'ny fiangonantsika, ataon'ny fiangonan'i Jesoa tanjona ny fanatrarana ny marika, miezaka sika manao zay mety ho tandrify, mifankaty, mifamela, mifanohana, mifampitantana fa izao ao anatin'ny fonana ny tsarahantsika izany. Andriamanitra rehefa ko malala de manaiky ny fiezahantsika, manaiky ny fanatonatsika azy fa mifangaroaro ao anatin'ny fiangonana misy atsika eo ny olona manana ny fahalemeny, ny olona manana ny herim-panahiny, samy hitanao ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny fiangonana ny karazan'olona maro samihafa, misy ny be finoana, misy ny kely finoana, misy ny mora tohina, misy ny falifaly foana, misy isan-karazany mety ho mirafitra ho fiangonana ary tsika ho Martin Luther tsy afaka manavaka mihitsy manao hoe ity ohatry sao de tsy azo atao hoe fiangonana, ny tompo ihany mahalala an'izany noho zany de zao anjarantsika no mino sy mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra, tsy azotsika atao ny miravoravo tany hoe za tompo tsy tianao satria za tsy tanteraka, za tompo tsy tianao fa satria za malemy, tsiry afako malala. Andriamanitra ny teny tamin'ny Gideona manao hoe am'izao herinao zao, am'izao herinao zao no natanterahana ny fanompona ary Andriamanitra de efa niteny tamin'ny Paoly manao hoe ny heriko tanterahina amin'ny fahalemena, ny zava-dehibe de ny fahatsapahanao, ny fahalemenao, fahatsapahantsika ny tsy fatanterahantsika, fahatsapahantsika ny mampalemy atsika ka mandrisika atsika anatona sy antoraka amin'ny Kristy. Raha mieritreritra ny tenantsika ho feno isika
de fakam-panahy zany riavako malala farakaraky ny fahatsapahantsika ny tenantsika ho malemy ho marefo ho tsy tanteraka mitodododo eo apototry ny azy fijalian'ny tompo mitodododo eo apototry ny azy fijalian'ny Kristy mba te ho tsara mba te ho tanteraka Jesoa Randriamaka ny tenen'ny mpianatra manao hoe ry mpampianatra tsara de ny teny manao hoe azange azo ataonao hoe tsara anankiray ihany ny tsara de Andriamanitra ka iza moa tsika riavako malala no afaka hanoratra ny tenatsika hiteny manao hoe zany tsara fa raha anina ratsy zany tsara fa raha anina ratsy tsy afaka miteny an'izany isika fa izao ny fifankatiavana ny fiombonana mahatonga atsika ho amin'ny fahatanterahana rehefa toka miara-miaina ny fifankatiavana miara-miaina ny fiombonana isika ao anatin'ny fanekena ny fetra ny tsirairay eo apototry ny azy fijalian'ny Kristy de zao mizotra makamy fantanterahana isika no zany riavako malala azakivy raha mety mahita ny fahalemenao ianao hoe zazany Jesoa to marefo zazany Jesoa to ohatrany tsy mahavita firy zazany Jesoa to ohatrany manana olana azakivy fa mandroso zay ny teny itiavan'Andriamanitra izay mihitsy mandrasan'Andriamanitra izay fanekenao iatoraka eo amin'izay ary toka mety ho hitanao koa ny fahalemen'ny namanao fahalemen'ny fiangonana misy ianao satria olombelona ny ao de zao azakivy fa mety pitranga ao anatin'ny tantaran'ny fiangonana zany mety pitranga amin'ny andavanandro zany fa ny anjaranao de zao miorina amin'ny finoana mitodika an' Jesoa ary miaina ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fiainanao isan'andro ivavaka isika tompo misaoranao zahay fa ny zavatra nataonao de tsara ianao no Andriamanitra fitiavana ary ny teninao amin'ny salamo zay minovakinay manao hoe Andriamanitry ny maro ianao mahery ianao anao ny tany sy zay rehetra eo aminy ary ianao no mpinganay ianao ny fahatanterahana sy fahatsarana tsy manana fahatanterahana sy fahatsarana zao tontolo zao fa mamitaka ao aminao ihany misy ny fahatsarana ary ny fahatsaranao nefa tsy misaraka amin'ny fitiavana tsy misaraka amin'ny fifandeferana tsy misaraka amin'ny fifamelana tsy misaraka amin'ny fiombonana tompo ampianary ray hibanjina ny fahatanterahana sy ny fahatsarana ao aminao Andriamanitra mba tsy ny fahatsarana zao tontolo zao no heverinay ho tsara tsy ny fahatanterahana zao tontolo zao no heverinay ho tanteraka fa ny fahatanterahana ao Andriamanitra miaina amin'ny fahalemem-panahy miaina ny fitiavana te hanarina na iaina amin'ny fahamasinana sy ny fitiavanao mampahirezanay tompo hibanjina anao Andriamanitra ary handroso hatrany amin'ny fanomponanao handroso hatrany amin'ny fanarahana anao na de ho aza ny fahasarotana amin'izao andro iainanay ankehitriny zao mitsoka ny rivotra maro samihafa mampialanay amin'ny finoana mampiala n'izao tontolo zao amin'ny finoana mampiala amin'ny fiangonana amin'ny fifankatiavana de ampianary tompo zay hijery anao Andriamanitra zay tompony finoanay sy mpanefa azy ao amin'i Jesoa manapaha ao amin'ny fonay ianao Jesoa diovy ny fonay ahitanay isan'andro ny fitiavanao sy ny fahasoavanao mitoera aminay tompo tsara ary dia mametraka ny fiainany mandrakariva eo ampelantananao zahay ho fiainam-pifaliana ny isan'andronay amin'ny anaranao Jesoa amen